diny tsara fa misy fijangajangana amin'ny fiainanao fa tsy fantatrao. Tsika olombelona rehetra ireo tsy akanavaka, mpanota ary mpijangajanga avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Salama daholo, tonga sondray eto amin'ny lamp salt and light. Androany misy andin-tsoratra masina tiako zaraina aminao ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9 andin'ny 1 hatramin'ny 12. Dia iaraka maky an'ilay andininy aloha tsika dia rehefa aveo izara aminao ny zavatra mba voaraiko tamin'io andininy io dia zay ndawary. Jaona toko 9 andin'ny 1 ka hatramin'ny andin'ny 12. Fa Jesosy kosa nakany an-tendrombohitra Oliva. Raha vao maraina dia nakao amin'ny tempoly indray Jesosy. Ary satria ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy iray tratra nijangajanga no entin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo. Ary rehefa avy napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatra ity vehivavy ity dia tratra nijangajanga. Ary ao amin'ny lalàna i Mosesy dia nandidy antsika fa ho toraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba ahazoany antony hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nitohina ny tany azy ry zareo dia nitraka izy ka niteny taminy hoe, izay tsy nanota aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Raha nandray izany izy ireo dia niala tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrizandriny. Ary Jesosy sy ilay vehivavy izay natao teo afovoany rehetra sisa ny teo. Rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ry zareo teo? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe, izao ny fahazoavany izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Izay le vaky teny mahafinaritra be, tena mahafinaritra io tantara io ary tena mahakasika manokana io tantara io. Ny antony dia satria tena tsapako hoe za io vehivavy janga io. Ary mino na dia mety tsy mahatsapa an'izany aza ianao, fa ianao koa io vehivavy janga io. Na lahy ianao miaino azao na vavy ianao miaino azao dia fantaro fa afaka mipetraka amin'ny toeran'io vehivavy janga io tsika rehetra. Tsika ireo mpanota daholo, tsika olombelona dia mpanota ary mijangajanga daholo. Mety mieritreritra ianao hoe za tsy ao anatin'izany, za tsy mpijangajanga izany, fa mino ahy ianao fa mpijangajanga daholo tsika rehetra ireo 100% ny olombelona mpijangajanga eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny fijangajangana tsy tsara nofy ihany fa ara-panahy ihany koa. Mijangajanga tsika ara-panahy eo anatrehan'Andriamanitra satria ampirafesitsika amin'ny zavatra hafa Andriamanitra. Misy ny sasany amintsika mieritreritra hoe tia an'Andriamanitra fa rehefa tena jerena amin'ny fiainany dia tsy misy an'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny fiainany. Tsy impliqué ao amin'ny fiainany mihitsy izany Andriamanitra fa zavatra hafa mameno ny fiainany. Izany hoe dikan'izay ny zavatra ataonao eo ambony altaranao zany eo amin'ny fiainanao dia zavatra hafa. Raha amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe apetraka sur un piédestal, zavatra hafa zany fa tsy Andriamanitra ilay izy. Dia dikan'izay ianao mampirafy an'Andriamanitra ianao zany.
dia dikan'izay mijangajanga zany ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia misy fijangajangana ara-panahy hafa koa izay tenenin Jesosy hoy izy Jesosy hoe na dia mijery fotsiny ary ianao ka tonga dia any anatin'ny sainao any efa misy scène be mandeha, scène érotique be, mba tsy ilazako hoe mety scène pornographique mihitsy ny any anatin'ny sainao any rehefa mijery an'ilay olona ianao mijery ny vatan'ilay olona ianao dia efa izay mandeha any an-tsainao any dia efa mijangajanga sahady ianao fa tsy miandro hoe tena hoe manatanteraka ianao izay vao hoe mijangajanga. Izany ny antsoina hoe fijangajangana ara-panahy. Dia misy moa ilay mahazatra antsika hoe fijangajangana ara-nofo, izany hoe tena hoe vatanao mihitsy izany no manota, ny vatanao mihitsy no entinao manota ao anatin'ny ohatra hoe firaisana ara-nofo amin'ny olona tsy vadinao, mety hoe fofombadinao iny, mety hoe olontianao iny, ary mety tena fidèle be mihitsy ianao dia mety ilay olontianao koa fidèle be aminao. Fa nareo mbola tsy ao anatin'ilay sehatry ny fanambadiana dia miditra amin'ilay hoe sehatry ny firaisana ara-nofo dia fijangajangana ny anaran'izany. Amin'ny teny frantsay ilay izy hoe fornication. Ny teny frantsay manko miavaka hoe adultère dia fornication. Amin'ny teny gasy ilay izy fijangajangana foana ny anarany. Fa rehefa ianao zany manao an'izay, izany hoe miditra ao anatin'izay hoe firaisana ara-nofo izay ianao, na indraindray ary mety tsy misy olona miaraka aminao mety ianao rehetra, mety ianao rehefa masonao mijery, ny sofinao miaina, ny vavanao miteny, ny tananao mikasika, rehefa ao anatin'izay tontolo izay dia efa tara fa fijangajangana foana ny anaran'izany. Fa tsy hoe rehefa mandeha hoe vadinao ohatra hoe mampirafy dia miaraka amin'olona hafa any, na hoe ianao mampirafy dia miaraka amin'olona hafa any, dia hoe izay vao hoe fijangajangana. Diso raha izay, tsy hoe diso hoe tsy ampy raha izay ihany ny eritreretinao hoe fijangajangana, fa tena hoe large, mivelatra be ilay tontolon'ilay hoe fijangajangana. Ka dinio tsara fa ao amin'ny fiainanao ao, na ara-nofo io na ara-panahy, na mety sady ara-nofo no ara-panahy ilay ataonao, fa dinio tsara fa tsy maintsy misy fijangajangana foana eo anatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Dikan'izay meloka tsika rehetra. Dia te hiverina amin'izay ary amin'ilay andin-tsoratra masina mivakintsika teo, ny zavatra nisy dia tonga avy any tena nijangajanga ilay vehivavy fa tsy zavatra niforon'ilay mpanoran-dalàna, tena nijangajanga ary ilay vehivavy. Dia tena marina ny tenin'ilay mpanoran-dalàna sy ilay fariseo hoe izao ange ny lalàna Mosesy, izany hoe lalànan'Andriamanitra ihany moa ilay izy fa satria Mosesy nampita azy dia antsoina hoe lalàna Mosesy. Tena ao anatin'ilay lalàna Mosesy tokoa hoe raha misy vehivavy na lehilahy koa, fa vehivavy zany resahana eto hoe tratra hoe nijangajanga dia toraham-bato, condamné à mort zany raha amin'ny filasantsika azy amin'izao, condamné à mort. Dia tena marina ilay izy, fa le antony nahatonga an'ilay fariseo sy ilay mpanoran-dalàna nanontany an'i Jesosy dia efa amin'ny saina maloto, satria tsy dia tena no le fahotana nataon'ilay vehivavy janga loatra nanatona zareo an'i Jesosy, fa te hamandrika an'i Jesosy zareo. Na dia izay fotsiny aloha ary zany dia efa toe-tsaina maloto ilay izy. Fa mitohy ary ilay tantara dia fantatritsika arak'ilay vakintsika teo hoe nanoratra tamin'ny tany Jesosy, tsy haiko izay soratany teo aloha zany, fa mety nangina aloha izy dia mety eritreretiny ilay saina amin'izany mety hoe mantany zany le mpanoran-dalàna sy fariseo dia tsy mamaly Jesosy fa mangina be, dia eritrereto hoe mangina be zany amin'ilay toerana hoe izay samy miandry an'izay valitenin'i Jesosy daholo zany ny olona rehetra. Mety efa gêné ary ny sasany hoe inona ary zany no avalin'ity olona ity fa mangina be izy. Dia rehefa vita ilay fanginany dia nitsangana izy dia niteny hoe izay iray aminareo izay mbola tsy nanota manora-bato azy voalohany. Satria fantatry Jesosy tsara hoe tsy misy amintsika olombelona reo ka tsy nanota, tsy misy, nanota daholo. Mety tsy fijangajangana ninao, mety halatra ninao, mety tsy haiko,
mety alatra koa re mety hoe mandainga ianao mandaindainga foana ianao amin'ny ray aman-dreninao mandainga amin'ny vadinao mandaindainga kely etseroa amin'ny mpampiasanao amin'ny mpiara-miasa aminao na raha ohatra hoe mbola mianatra ianao dia mpiara-mianatra aminao zafady ohatra hoe mandaindainga foana ianao tege karazana fahotana be dia be zany zay tena hoe fahavetavetana daholo zany eo anatrehan'Andriamanitra tsy mifijangajangana ihany akory no antsoina hoe fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra fa na io lainga kely ataonao io aza dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ka noho izany tsika olombelona reo zany manota daholo dia meloka daholo afaka hoe condamnéna à mort daholo zany tsika rehetra eo ary tena condamné à mort tsika rehetra eo raha ny lalàna an'Andriamanitra no jerena dia tiany Jesosy apatsahivina antsika apatsahivina an'ireo mpanorandalàna sy fariseo ireo apatsahivina an'le olona tao amin'ny tempoly mankony io zany le olona rehetra tao amin'ny tempoly ary apatsahivina antsika izay miaino sy mamaky aty aoriana aty koa hoe nareo ohatrany hoe zay zany le tiany Jesosy tenena hoe nareo azafaly ny anamelokolona fa jereo aloha ny tenanareo dinio ny tenanao hoe ianao io ve mba tsy manatsiny ianao manamelokolona io ianao io ve tsy manota mihitsy ianao manamelokolona io zay zany le lesona tiany Jesosy sy ampitainy eto Jesosy tsy miteny tamin'le vehivavy hoe ay za koa tsy manameloka anao fa mandany dia toizo le fijangajangana ataonao tsy miteny izany izy fa izy hoe za koa tsy manameloka anao mandehana izy izy ary amin'izao sisy zao aza manota intsony zany hoe tiany Jesosy ampitaina hoe tsy mety tokoa angely nataonao mijangajanga ianao manota ianao manao izay vetaveta eo anatrehan'Andriamanitra ianao tena tsy mety zany aza manota intsony fa zahako tsy manameloka anao zany hoe manome chance an'le vehivavy zany izy hoe tsy hanameloka anao fa manaova fiainana vaovao ovay io fiainanao io raha ovaina le fiteny zany dia hoe mibeba zay manko ny dikan'le mibebaka ovainao tanteraka le fomba fiainanao zay le zavatra tiany Jesosy ampitaina dia za zany ny zavatra voaraiko tao dia zavatra tiako ampitaina aminao koa dia hoe tsika raha mahatsapa tena hoe mino an'Andriamanitra zany tiako tenena amin'le mino raha mahatsapa tena ianao fa hoe kristianina inona moa ny atao hoe kristianina ny atao hoe kristianina dia hoe zay mpanaradia any Kristy ny antsoina hoe kristianina dia zay mpianatra Kristy ny antsoina hoe kristianina dia zay manahaka ny Kristy ianao zany mila manana toetra mitovy amin'ny Kristy dia be dia be ny toetra ny Kristy be dia be ny toetra ny Jesosy mihitantsika tao amin'ny soratra rehetra ao amin'ny testamenta vaovao ireo fa ny zavatra tiany Jesosy asongadiny zafady eto amin'ity tantara ity dia le toetrany hoe mahay mamela heloka mahay mamindra fo mahay manoro fitiavana mahay ohatrany hoe mahari-po manana patience raha amin'ny teny frantsay zany izy dia amour de patience de compassion famindram-pon le compassion zany dia tsika ve manao an'izany tsika ve manana zany toetran'ny Jesosy zany raha tena mpanaradian'i Jesosy tsika raha tena teo antsontsika hoe kristianina dia tokony hitovy toetran'i Jesosy zany tsika dia tsika ve nefa eo amin'ny manodidina antsika eo manao an'izany mahay mamela heloka ve tsika mahay mamindra fo ve tsika mahay manome fitiavana ve tsika mahay manome fahasoavana ve tsika nefa tiantsika be mihitsy le miteny misaotra tompo misaotra fa mamindra
famindram-pon aminay ianao, misaotra fa maharo-po aminay ianao, misaotra no fitiavanao anay, misaotra fa menao fahasoavana zahay. Dia tsika mangataka fitahina fa tsika ve mahay manome an'izay fitahina izay koa an'ny hafa? Tsika ve mahay manome fahasoavana koa an'ny hafa? Tsika ve mahay mamindra fo? Tsika ve mahay mamela heloka koa ho an'ny hafa? Na le olona lehetreretintsika hoe ianona kosa aloha tena meloka e, ianona kosa aloha tena hoe tsavotra mihitsy aloha iny e, za aloha tena tsy manaiky, tena za aloha tsy mety amiko mihitsy iny e. Na le olona le sarotra tiavina be reny ary, na le olona le sarotra hamindrana fo reny ary, dia tsika ve mahay maneho toetra tahaka an'i Jesosy, mahay manahaka an'i Jesosy ve tsika? Fa raha tsy mahay manao an'izany rehetra ny tany isaky teo izany tsika dia tsy mendriky ny antsoina hoe kristiana. Aza atao anarana ohatran'ny passeport fotsiny le kristiana, aza atao ohatran'ny carte d'identité anao fotsiny le kristiana, ohatran'le carte d'identité atsika tsy miasa mihitsy raha tsy efa mandeha any firaisana ohatra, na tsy haiko izay mikarakara papier mpanjakana ohatra tsika dia izay vao mivoaka le CIN atsika. Aza atao ohatr'izany le kristiana. Fa le kristiana tena fomba fiainanao andavanandro, dia zavatra torinao ety ivelany ety. Amaranako azy zao zavatra ao anatin'io andin-tsoratra masina vakitsika io rehefa vita le tantaran'le vehivavy janga, dia rehefa niteny Jesosy hoe izaho koa tsy manameloka anao, dia io zay mandeha anaka amin'izao sisy zao izy aza manota intsony. Dia jereo ange eo ambany eo hoe eo amin'le toko 12 fa nitohiziny amin'izay hoe le fampianarana zany hoe izaho no fahazavany zao tontolo zao, ary izay manaraka dia tsy handeha amin'ny aizina intsony fa mandeha amin'ny fahazavanaina. Hitanao zany, rehefa avy niteny an'le vehivavy izy hoe mandeha any ary amin'izao sisy zao aza manota intsony, dia nitohiziny hoe raha manaraka, zany hoe afaka tenenina atsika rehetra koa zany amin'izao fotoanantsika izao zany, satria afatra ho atsika koa io hoe rehefa tsy manameloka anao ary Jesosy ka mitenenao hoe mandeha any ary amin'izao sisy zao aza manota intsony, dia le mandeha any tenenina tsy hoe mandeha any nananany ianao manaraha azy, izay le tianytenenina amin'izao sisy zao zany manaraha azy fa izy no fahazavany zao tontolo zao. Dia rehefa manaraka azy tsika dia manahaka azy dia lasa mandeha ao anatin'ny fahazavany, dia tsy handeha amin'ny aizina intsony tsika manomboka hatreo. Zay le afatra tiany Jesosy ampitaina amintsika, zay le afatra voaraiko misaotra ny tompo voninahitra ho azy rerana. Dia zay le zavatra mba tiako sanaina aminao koa hoe mandeha any ary amin'ny fahazavana. Raha nahatsapy ianao fa nanao zavatra meloka, na fijangajangana le nataonao, na inona le nataonao tsy maninona fa fahotana foana zany eo anatrehan'Andriamanitra, dia amin'izao sisy zao aza atao tsony dia manarahany le fahazavana zao tontolo zao. Dia araka le filamatrintsika eto amin'ny lamp, salt and light, fanilo, fanasina sy fahazavana. Rehefa manana an'le fahazavana Kristy tsika dia tokony ahay ohatran'ny hoe hitondra fahazavana ho an'ny hafa koa tsika. Zay ny antsoina hoe kristiana. Dia izay indray ny afatra tiako saraina amintsika androany, manaraka indray tsika miona.